Mbola zay resaka baolina lavalava izay ihany fa eny amin'ny faritra Atsimondrano iny kosa indray. Ilay fifanana tournoi Bertin ho an'ny faritra Atsimondrano eny no mbola mitohy amin'izao fotoan'izao saingy nahazo ny Kianzany Maky sy Teny Tazovato izy ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny andro faharoa amin'ny dingany manasa-dalana ary no nitanterahana tamin'izany anisan'ny tafakatra amin'ny dingany famarana ohatra ny ekipan'ny 15 frères izay nandavo ny ekipan'ny Dragon Rouge raha ho an'ny jusqu'à 10 divisionna voalohany izy ity. Noho ny ezaka nataon'ny tompon'andraikitry seksiona Atsimondrano izay miara-miasa akaiky amin'ny mpikarakara dia niakatra ny Kianzany Maky ny lalao manasa-dalana faharoa jusqu'à divisionna voalohany amin'ilay fifaninanana rugby natao ho an'ny tanora avy eny Atsimondrano antsoina hoe tournoi Bertin ny sabotsy solakandro teo. Ny ekipan'ny Dragon Rouge sy ny 15 frères moa no niona tamin'izany. Tamin'izay no nivoahan'ity faran'ny mpandresy tamin'ny Mokafohy sy 29-20. Tombony ho an'ny ekipan'ny 15 frères ireto miakanjo mena sy fotsy ireto amin'ity lalao ity ifiarahana amin'ny vondrona teny ambony kianja. Raha izany koa dia notanterahana teny an-toerana ny Kianzany Tanjombato ny andro faharoa ny manasa-dalana ho an'ny D2 sy ny D3 teo amin'ny skajy fahatelo ary dia ny ekipan'ny Naza no tafita amin'ny famarana rehefa nandavy ny ekipan'ny Erfanet misy valon'ohatra. Tsy totosatra amin'ny farany kosa ny fiona teo amin'ny skajy divisionna faharoa noho ny olana ara-teknika. Ity lalao ity izay mety averina ny faran'ny herinandro manaraka izao raha tsy misy ny fiovana. Ny fivoriana ataon'ny talata izao araka izay koa no ahafantarana ny ora sy ny fotoana hamerenana ity lalao ity.